Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mbamalarana ny amintsika amin'izao fotoana izao fa alibe mihitsy ny tenako miano amina eto indray androany. Dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Matoky somino ary avana fa ifampahireto indray tsika amin'ity adindray sasany izay rahantsika eto androany. Tonga soa eto amin'ny fandarana Andramboka Izao izay rahanao amin'ny fandarana Andramboka Izao ny Aky Radio ny groupe izay maresy. Adindray sasany ny fampahirizantsika eto dia antenaiko fa adindray sasany tsy avery, tsy ahafaty antoka anao tsy ho very maina akory izao fotoana izay lanindreo eto. Raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia tetena aminay aza hovaina marita hatramin'ny farany marita kely fa tsy kisendrasendra koa na tongavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao resy lahatra amin'izany ary avana malala. Ka dia antenaiko fa tsy takany idiranao teto no ivoanao eto amin'ity androany ity. Tonga soa ihany koa tsika rehetrarehetra izay fapaketo tonga soa androany niditra voalohany teto androany dia raha nababitsika maheny soa ao Italia ao izay miditra voalohany moa isika dia mihina tsodranomamy. Halleluja. Ka androany dia soko maheny soa, raha nababa maheny soa niditra voalohany teto androany dia mihina tsodranomamy be miaraka aminareo any Koweït, Arabia Saoudite, Chine ary any Madagasikara miara-mahazo misitraka n'ity tsodrano ity androany. Isaia 2:20 andininy 4:40 sy 7:70 no tsodranonao androany raha nababa maheny soa. Isaia 42:16-17 minaran'i Jesosy manao hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary ny mpitotoana halamako tsara izany zavatra no nataoko aminy ka tsy hamelako. Hemotra sady homenatra tokoa izay matoky ny sarin zavatra voasikotra izay manao ny sarin zavatra anidina hoe ianareo no Andriamanitray. Ny maizina ataoko mazava eo anoloanao hoy Jehova ary ny mpitotoana halamaiko tsara izany zavatra zany no ataoko aminy ka tsy hamelako. Tsy hamelan'Andriamanitra io raha tsy ataony mazava eo anoloanao amin'ny maizina io tsy averan'Andriamanitra io raha tsy ataony malama io fotoana. Mety misy fotoana angamba eo anoloanao amin'izao fotoana izao dia ny anaran'i Jesosy ataon'Andriamanitra malama io manana finoana. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Ny ana maheny soa Italia niditra voalohany, Tina Sirikoko Chine niditra faharoa, Erika Rak France tonga soa, Selena Rozmina France tonga soa, Tina Rakoto Arzaka France tonga soa, Zamina Kamaradin Jesosy France, Marie Hortensine Koweït, Manambotso France, Lovlitina France,
Soameva France, Fabiola Zanakadapa Koweït, Marie-Jo États-Unis, Bersava Koweït, Yaina France, ambadibadika Miriam Andriamalala Madagasikara, Lantonirina Liban, Rantanirina Marisaline Madagasikara, Mami Koweït, Yama Koweït, Fontaine Lalanirina France, Koda Léonie Koweït, Razana Monique Koweït, Razana Monica, Miriam Andriamalala Fantaniko teo Madagasikara, Elina Albenja France, Koda Anela Belgique, Ajatomony Allemagne, Nambiny Tsomakrina Koweït, Mampionina France, tonga soa ihany koa Razana Sylvie Koweït, Tojo Allemagne, Koda Rodriguez Arabie Saoudite, Angélique Pagès France, Artisanat de Madagascar France, Angelina Diamant Chine, Marina Tiana Canada, Salindra Raingo Madagascar, Soameva France. Iny tompo daholo tsika rehetrarehetra tsisy isorana, alleluia, tsisy isorana mahenso. Salindra Raingo Madagasikara, Bartel Aurélie Madagasikara, dia ao ihany koa i Eliza Tsiala Koweït, Andrina Suzel Suisse, tonga soa ihany koa i Andrina Solo France, Ranoroso Olga Koweït gamba raha tsy diso tonga soa daholo. Falibe mahita anareo tapaka tena no fandarantsika maly irarina mba tsy ho tapaka indray ty androany ty. Raha vo efa any amin'ny atsasatsasany ny tapaka dia tsy averina intsony, fa raha mbola vao manomboka kevitsy ny tapaka dia averina ihany, asanatry tapaka zany. Da iny tompontsika rehetra androany tsika iaraka amin'ny ekipa mahafinaritra indray androany Zoko Felina Rakoto no hitondratsika anaty vavaka fanombohana, Erika Raka no hitondratsika amin'ny tenin'Andriamanitra, dia Eliza Tsiala no hivavaka ho an'ny firenena. Ireo indray ekipa iaraka amiko eto androany. Doroarintsika aloha melohan'ny zavatra rehetra, hanomboka ny fotoana, ametraka amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra ka andao hampandrosotsika ny zokontsika Felina Rakoto, izy no hivavaka fanombohana. Tay tompo Felina Rakoto anao ny fitenenana. Ankasipaka pastera mbola mamerina fiara-balatsika soalina izao. Ivavaka tsika metrahatsy zao ipelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra misaotra anao indray zahay raha mbola afaka miantso anao indray amin'ity alina ity. Ianao ilay Andriamanitra izy atr'izay ary-mandrakizay. Ianao ilay alpha sy omega, ianao ilay fiandohana sy fihefarana. Filaza aminao izay androany hoe ianao ny tompoko sy Andriamanitray, maminay ary tena tianay ianao Andriamanitra. Tanterao eto ny tenao Andriamanitra manao hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady dia hita. Mila mangetahitanao ny fanahinay Andriamanitra, ny fonay, ny aminay rehetra, ary te hitanao izay amin'izao alina izao. Te hitanao sy ny voninahitra ao ary koa ny fahalebiazanao. Manatry feno izao fotoana izao ianao anehoanao voninahitra ao. Ka izay rehetra miaino sy mangetaheta amin'izao fandaran'izao ka meny izao na ny lavitra na ny akaiky dia tehirizy ireny Jesosy mandra-patongany mandra-patonganao eny amin'ny raha ho any lanitra. Dia ny sisa ho avy dia ny fiainana mandrakizay. Fa isady koa Jesosy ireo fitaovana rehetra izay ampiasainy eto mba tsy ho tapatapaka Jesosy, fa rakofa ny fanahy-masonao ny any amin'ny tokantrano tsirairay avy, satria mba fampipiderahana andravana ny fanjakan'ny Satana. Ka ny zavatra fantatra Andriamanitra androany dia fa na dia anankiray monja ihany aza no resy lahatra amin'izao fahandaharana izao, dia isy fifanena lehibe any an-danitra ary miala paly aminao izay ry Jehovah Andriamanitray, ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka ny amin'izao fandaharana izao. Ka dia hita sahady Jesosy ny teny izay zarain'ny mpanomponao eto, satria ny teny dia ainao azy mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia ao koa Jesosy pastera izay amelabelatra n'izany tenin'Andriamanitra izany,
fanamasinao any andrakotra azy araha-teny azy Jesosy mba ho tonga any amin'ny tsirairay avy ny afatra tianao ambara. Eo koa Jesosy malala mivavaka sandatra ho an'ny firenena, tena mila an'izany ny firenenay amin'izao fotoana izao dia ianao andrakotra ny fanamasina ny mpanomponao izay hivavaka ho an'izany firenena izany ary mba ho tafapaka any aminao dia tehiriziny ny tsirairay avy Jesosy izay mbola te andre izao fandaran'izao ianao namboatra ny programan'izy ireo mba azojony miditra amin'izao fandarana izao dia voninahitra dia ho anao rery ihany Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka indrindra ny zokifiainana koa tsika tanatin'izay vavaka izay netiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao dia tomboa fahasoavana dia mitomboa fitahina avy amin'ny ambony indrindra. Tsika hiditra amin'ny enoiritsika milohan'ny hidiritsika amin'ny tenin'Andriamanitra, hiomanantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia enoiritsika. Alleluia. Antotra pitiavana be antsika tirity dia mampatsiahy ana moa fa amin'ny zoma zao misy fandarana farany moa tsika dia amin'ny 1er septembre andratsika ny mioneto anatin'izao vavaka fiambenana izay raha antsika izao fa miala sasatra kely ny fandarana zay ny 1er septembre tsika mioneto mifandarana misy andratasy ny fandarana vavaka fiambenana ao alinan'izay ny sabata 2 sy ny lahady 3 septembre dia manao fifadikanana 2 andro tsika eto amin'ny fandaranandramoka izao. Ianareo izay hiditra amin'ny fifadikanana dia ny zomary antsika manao fandarana iny no mandefa MP amiko dia sokafako ny groupe satria mila anaovana groupe, manao groupe tsika rehefa fifadikanana ohatriny io dia ao anatin'izany groupe izany no zaraina ny lien na Zoom satria ny fifadikanana ataontsika dia ao amin'ny Zoom ny ankabetsahan'ny fiarahantsika. Maraina ny sabata vao vita ny commencement takantsika manao commencement isan'andro amin'ny folora sasany dia lancena ny Zoom dia tonga daholo ny mpifady hanina. Dia miditra indray ny fotoam-bavaka ny amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 5 sasany eo dia verina indray ny mpifady hanina ao anaty fiderana. Dia ny ampitso amin'izay ny lahady manomboka amin'ny 10 ora niraikitra indray ny Zoom parivan'ny andro dia fantatrareo tsara ny zavatra mitranga isaky ny mifady hanina antsika inona moa ny fiafaran'ny fifadikanana antsika eto rehefa lahady dia manasanao mba hanandrana an'izany ihany koa fa dia mahafinaritra no fiarahana dia tahiny tompontsika menakavy. Izay ny filazan-draharaha lasaritsika enoiritsika anatin'ny ordinativititsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Meno finaritra tao irery isika menakavy. Amen.
Halleloia, tsisy afaka andresy koa ane ianao. Halleloia, miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tsisy afaka andresy. Halleloia, mpandresitsika rehetra miaraka amin'i Jesosy. Iny tompo ary tsika menakavy raha misy mbola tsy voaravako ao dia arabaiko aloha izy mety mbola tsy voaravako ao tozo Jesosy mandrakizay fa narabaiko mami tonga soa ny zavatra tena mahavariana dia tsy mihetsika ny commentaireko, tsy mihetsika intsony ny commentaireko tsy haiko na ho tapaka tsara ty fandarantsika ity fa tsy mihetsika intsony daholo fotsiny ny commentaireko aty dia tsy afaka hitako intsony hoe izy nareo no mbola tsy narabaiko Fontaine Lalanirina tonga soa ihany koa. Asa naharitra aritry ty fandarantsika ity na tsy haritra fa ndainga aloha fandosotsika aingana nanavavitsika Erika sitranena mba maheno toritentsika na ty sanatria tahapakaza ny fandaharana. Erika to dia hanao avy hatrany ny fitenenana mandeha tsara ny any amin'ny linahy. Halleloia, ny aty amiko izany no olana ao ary dia tiako misy zavatra vaovao mahavariana ry havana. Ny telefona koa mana telefona anankiray aza gaga ianareo raha sendra misy mandefa WhatsApp amin'ilay numéro-ko anankiray izay, itody so mahita an'izay numéro-ako izay. Raha mandefa message amin'io nareo ka sendra mbola tapantany anareo hoe izy io tsy hoe za akory no tratran'ny retourdage fa tonga dia nanjavona daholo ny contact rehetrarehetra ao anatin'ny telefona io dia numéro fotsiny rehefa tsisy hita intsony hoe iza zao ty fa dia arakarak'izay message fandraisantsika teny sy ny ahafantarako hoe izy io dia raha mandefa zany nareo so ihany nareo mbola tsy manana an'izay compte izay mbola vitsy manana an'izay numéro izay fa zay io zany zavatra mitrango nahako androany dia tsisy hitako intsony hoe iza no iza ekany mbola mba tsy ho tratra zany ny telefonako anankiray izay misy répertoire amina rivony fa dia misahirana hitadito hoe iza moa ity iza moa ity. Iny tompontsika rehetra fa tsy zany moa sy olana sedraina foana tanivony tony zavatra
fitaovana ampiasaintsika itony lasitsika ary toditra amin'ny ten'Andriamanitra vita ny toten'ny Ranabaverika dia mivelona eto mamerabehatra ny toriteny Taitoberika anao ny fitenenana manona fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka an'izao vavaka fiambenan'izao indray ny tenako amin'ity ality dia tahin'i Jesosy pastera Menakavy dia tahin'i Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray ravana malala ny zarako ny ten'Andriamanitra amintsika indray amin'ity an'ity etsika fampahery. Iaraka hijery ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny boky filazantsarany Jaona no jerentsika Jaona 4:1 ka hatramin'ny 5:10. Jaona 4:1 ka hatramin'ny 5:10. Ny soramandry mivakisoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nakanesan'i Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Amen. Koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahareny fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be no Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany. Dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilea indray, ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any a Samaria izy izay atao hoe Sikara akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba ary satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy, meo aho hosotroko, fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa anao vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia anao no nangataka taminy ka nomena rano velona. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao satria lalina ny fatsakana, koa avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va no Jakoba razantsika izay nanome anay an'ity fatsakana ity sady izy sy ny zanany mban'ny biby no nisotro teto? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaeta na aketo atsaka intsony. Amen. Teto ry havana malala nisy tantaran'ity vehivavy anankiray atao hoe Samaritana. Ny olona avao Samaria moa ry havana malala dia tsy manandrara amin'ny olona jiosy. Dia teto Jesosy rehefa avy any Galilea, avy any Jodia azafady dia niala tao Jodia andeha hakany Galilea dia tsy maintsy namaky vaky ny tanàna atao hoe Sikara, izay hoe tanàna Samaria izy ity azafady. Dia rehefa tonga teo Jesosy dia niala sasatra, ary ity fahatongavan'i Jesosy ity ry havana malala dia tsy tonga ho azy fa efa planin'Andriamanitra ho an'ity vehivavy Samaritana ity no nahatongavan'i Jesosy teo, satria ity vehivavy ity ry havana malala dia mangetaeta ny fiainany, tsy ampy loharano velona ny fiainan'ity vehivavy ity, tena hoe mangetaeta famonjena ny fiainan'ity vehivavy ity. Ka rehefa tonga teo Jesosy dia efa tazan'i Jesosy, efa fantatra Jesosy hoe izy vehivavy anankiray ho avy atsaka rano eo amin'ity loharano ity amin'izao ora izao, ora fahaenina. Dia mipetraka teo Jesosy satria efa programan'i Jesosy ity vehivavy ity io fotoana io anafahana ny vehivavy eo amin'ny fiainany, mety fiainany ratsiny. Satria raha jerentsika ny tantaran'ity vehivavy ity any ambanimbany any, tsy ovakitsika fa ity vehivavy ity dia
vehivavy azo atao hoe vehivavy jangy satria nanambady maro, nanambady efa indimy izy dia ny vadiny farany koa mbola tsy vadiny fa vadin'olona. Zany hoe ity vehivavy ity ravana malala dia tena nisy etaeta be tao anatin'ny fiainany dia tonga Jesosy amonjy azy amian'le fiainana mandrakizay ary amian'le loharano velona. Dia tsy iza moa zany fa Jesosy ny atao hoe loharano velona. Ary rehefa tonga teo le vehivavy dia nangataka Jesosy hoe omeo aho izy hosotroko. Fa ity vehivavy ity namaly hoe nahoana ozy izy ianao jiosy no mangataka amiko sotroina, nefa za vehivavy Samaritana. Gaga ihany le vehivavy satria tsy manandrara amin'ny jiosy ny Samaritana. Zany hoe foko roa mifakahaly reo. Dia nefa gaga le vehivavy hoe ahoana moa zany mahatonga an'ity lehilahy anankiray ity mangataka rano aminy. Dia nametra-panontaniana izy ary marina ny fanontaniany. Raha ohatra kosa zao tsika ohatra hoe misy fahavalontsika ohatra, dia nefa ny fahavalontsika ohatra mangataka zavatra amintsika dia manontany ihany tsika hoe ngamo ianao tsy fahavalonay na ngamo ianao tsy miady aminay no ahoana ianao no angataka aty aminay. Dia ohatr'izay koa rehefa namalala ity vehivavy Samaritana ity gaga izy ny amin'ny Jesosy. Izy mbola tsy nalala hoe Jesosy io mbola tsy fantany io ny hamonjy ny fiainany, fa nagaga azy fotsiny hoe fa maninona ny lehilahy jiosy olona jiosy no mangataka aminy. Dia namaly moa Jesosy ary tena nakasika be anaty tenin Jesosy eo amin'ny 15 manao hoe Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho sotroko, dia ianao no ho nangataka taminy ka nomena rano velona. Dia teny eto Jesosy hoe raha mba fantatrao moa ny fanomezana tsara omen'Andriamanitra anao dia ny fanavotana anao, ny famonjena ny fiainanao satria ny fiainanao tena hoe maina, karakaina, tsy ampy rano, mangetaeta. Dia nefa ianao manontany aho hoe fa manana ahoana ny angatanao rano amiko. Dia raha mba fantatrao moa iza ozy izy ity mangataka amiko ity. Dia iteny zany Jesosy hoe fantatrao moa fa Andriamanitra velona ity mangataka rano aminao ity. Le vehivavy tsy nahalala. Dia gaga le vehivavy hoe ahoana ozy izy ianao ozy izy tsy manana fanovozana sady lala ozy izy mifatsakana, ahoana ozy izy ny azahoanao izany rano velona izany. Fa ianao va ny lehibe noho ny Jakoba razanay. Zany hoe tia iteny izy zany hoe fa ianao nga mpamina ny lehibe mihoatra ny Jakoba razantsika ozy izy izay nanome anay n'ity loharano ity. Zany hoe ny eritreretiny zany hoe io loharano izay navelan'i Jakoba io ny loharano hitondra fiainana ho an'ny olona izay rehetra matsaka eo. Nefa tsy fantany fa mbola misy loharano lehibe mampitondra antsika amin'ny fiainana, mampitsahatra antsika, mampiadana antsika, manome fahasambarana antsika, manome an'ilay tena fiainana dia Jesosy Kristy tompo zany. Ary rehefa niteny an'izany ty Jesosy rehefa namalala tamin'ity raha vehivavy ity dia nangataka ity vehivavy ity hoe mba omeo an'izany rano izany aho ozy izy hosotroko mba tsy hangetaeta intsony satria fantatra ity vehivavy ity fa tsy ampy anio aloha rano velona io ny fiainany ry havana malala. Tsisy olona angamba ny hoe olona izany hoe anambady maro noho ny hoe miaraka amin'ny olona fotsiny dia te hanambady dia hisolo vady. Tsy normaly zany amiko ary mino aho fa tsisy olona andeha hoe andeha hanambady ka hanambadimbady fotsiny raha tsy misy zavatra tedavina amin'iny olona iny. Raha tsy misy zavatra tsy ampy aminao mety ho tedavinao tsy ho hitanao amin'iny olona irahanao iny. Matoa ty vehivavy ity raha namalala hoe indimy nanambady tsy nety nipetraka naonina tena teo amin'ny vadiny dia ny zavatra tsy ampy tao anatiny izay nitedaviny tamin'ireo vadiny tsirairay avy ireo nefa tsy hitany tamin'ireo zany zavatra tsy ampy tany amin'izany.
dia nefany koa mbola le vadivadiny farany eo a mbola vadin'olona zany hoe mbola misy zavatra tsy ampy ihany zany eo anatin'ny olona erahany iny, mbola misy condition tsy ampy satria mbola vadin'olona iny aloha fa tsy vadiny fa miaraka aminy fotsiny. Fa ao anatiny zany a misy etaeta lalina, misy fangetahitana lalina zay tena mahatonga ny fiainany hitady mihoatra, zay mahatonga ny fiainany hitady tsaratsara kokoa amin'ny olona. Kanefa eto ry havana malala tsy ho hita amin'ny fanoloana vady fiarahana amin'ny olona maro ny rany velona dia Jesosy zany. Tsy ampy Jesosy ry havana malala ny fiainan'ity vehivavy ity tsy ampy ny fananana an'Andriamanitra ny fiainan'ity vehivavy ity satria nitady izy, nitady fomba rehetra izy, nitady le fahasambarana izy tao anatin'ny fiarahany an'ireo olona ro vadiny 5 ireo dia tsy hitany zany. Ary marobe ny olona ankehitriny ry havana malala mitady an'io fiainan'io amin'ny zavatra hafa. Misy olona mikatsaka mitady vola, tena hoe vola io foana ny katsahany mba mahita tavany fahasambarana fa tsy mahita. Aty andafy aty ry havana malala tena misy mpiara-miasa mivadiko izay chefiny. Dia io rangahy io miasa andro aman'alina tsy matoro mihitsy, hoe mitady asa foana. Dia misy olona koa fantatro tena hoe miasa double emploi izy, manao supplémentaire mihitsy izy, indrindra amin'izao andro sarotra izao tena hoe mitady vola maraina atoandro hariva, tsy misy fitsaharana mihitsy fa vola na weekend dia miasa foana satria mitady an'le misy tiampy eo amin'ny fiainana, mitady an'le fahasambarana, mitady an'le fiadanana. Nefa tsy mahita izy na dia miasa fatratra izy dia ny fiainany dia ohatry ny rotina ihany, fiainany tsy miova fa fiainany ihany. Mitady vola izy dia avy eo nefany dia mbola mitovy amin'ny teo aloha ihany ny fiainany, tsy hoe lasa niadana izy fa vao maika ary izy lasa reraka, lasa vizana satria miasa be tsy ampy toromaso. Dia ny feany zany ry havana malala tsy any amin'ny reny no ahitana fahasambarana, fa ny fanananao an' Jesosy Kristy ao anatinao ihany no masambatra anao ry havana malala. Na andeha hiova vady impiry ary ianao, ohatra tsy mahafahopo anao iny vady izay anananao iny, mety tsy ahitanao fahasambarana iny, mety tsy ahitanao ny zavatra izay tediavinao iny ka hitady hafa ianao dia hitovy foana ny fiainanao, tsy ahita fahasambarana zany ianao fa tsy maintsy misy foana manka ao anatin'iny olona iny zay manka eo amin'ny fiainanao zay tediavinao anatin'iny olona iny efa tsy mety hitanao anatin'iny olona iny. Dia ohatr'izany ry havana malala ity vehivavy ity mieritreritra izy fa soloany vady no ahitany fahasambarana, mieritreritra izy fa amin'ny alalan'izany ny ahafahany mahazo an'le fiainana. Dia le fiainana mandrakizay araka ny ten'Andriamanitra, araka ny teny Jesosy hoe zaho ozy izy hanome anareo fiainana dia fiainana be dia be. Izany hoe ao amin'ny Jesosy irery ihany tsika mahita fitsaharana, mahita fiainana, mahita fahasambarana, mahita fifaliana. Fa raha tsy ao anatintsika Jesosy ry havana malala dia na hitady aiza n'aiza tsika, na hisolo vady foantsika, na dia hoe hampirafy ny vaditsika, na hitady volaizitsika, na andeha hivarotra ny fanahy, tsy ahita fahasambarana tsika raha tsy ao amin'ny Jesosy irery ihany. Misy ny olona hoe mivarotra ny fanahy mba azahoany vola makarena, mba atsapany hoe sambatra izy, nefa ny ao ambadika ireny ry havana malala misy fijaliana, misy fahoriana ao anatin'ireny. Donc izany ny olona iny ry havana malala na dia ananany daholo raha ny laza, ny vola, ny harena, ny voninahitra dia tsy ahitan'ilay fahasambarana izy, tsy ahitan'ilay loharano miboboka ao anatiny izy, ilay tsy mety ritra satria Jesosy mihitsy tsy mitoetra ao anatiny, Jesosy mihitsy tsy ampy eo amin'ny fiainany. Fa na hitady aiza ary izy dia tsy ahitany loharano miboboka eo amin'ny fiainany. Dia izay indray ry havana malala ny fampianarana kely no entiko hampaherezana antsika hoe ianao ny vahaolana eo amin'ny fiainanao raha manana olana ianao dia Jesosy irery ihany ny afaka manome anao fitsaharana, manome anao ilay loharano velona, manome anao fiainana mandrakizay. Dia inao fa nampaheranao izany teny izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia.
Alleloia. Amen. Akasitraka drindra ny ranam-pahaverikatsika tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay noentiny tamintsika teto androany izay. Andriamanitra manan-karem-pahasalamana ny maro fitianao. Tombositra dia mitombo fahasoavana ranam-pahaverika dia Jesosy maro fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Misaotra rehetra ihany koa mankasitraka andry zareo satria ny fankasitrahana izay ataonareo dia mampahery andry zareo foana dia mampandrisika azy indray mbola hanao tsaratsara kokoa amin'ny heriny ao aoriana ao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Misaotra anareo. Bokin'ny Jaona ny resaka loharano mahafinaritra be tsika androany. Alleloia. Loharano. Amin'ny teny hoe loharano dia ohatran'ny tonga ianao dia ohatran'ny efa mahazoazo aina sady. Loharano zany ny avy ny asan'ny loharano mamelombelona, alleloia, mampakatsitsika, manala etaeta, mampisosa, alleloia, sosa ny fiainana, mampitsingevana ny sambo kely, alleloia. Ny loharano zany koa tsy fantatra hoe taiza ny ainga, aiza ary izy iny no miainga. Dia inona moa izay tsika faly ho azy tsy ahoana amin'ny Jesosy rehetra. Tsy fantatra hoe avaizy ny fifaliana, faly tampoka izao fotsiny ianao, tsinjatsinjaka ho azy izao fotsiny ianao. Loharano, resaka loharano tsika. Jaona 4:4 ny anaran'i Jesosy ny fisoramana dia nankanisan'i Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ny vehivavy Samaritana. Eto dia misy tantara anankiray, misy zavatra niravain'i Jesosy eto. Alleloia. Ny zavatra niravain'i Jesosy eto dia izao: ny tsy fahafahan'ny Samaritana manandrara amin'ny Israely intsony. Ny tantara lavabe fa tany aloha tany amin'ny testamenta taloha tany izy io. Fa nandritra ny taona ela tsy nanandrara. Ny Samaritana dia mbola tena mpanompo sampy ary nisy fotoana efa naringan'Andriamanitra mihitsy. Ary tena tsy navelan'Andriamanitra intsony hanana raharaha ifandraisana ny zanak'Israely sy ny Samaritana. Eto zany misy zavatra niravain'i Jesosy. Izay rindrina nanasaraka izay niravain'i Jesosy. Vakiko ny aminay koa amin'izany rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa narefa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianana dia niala tany Jodisia ka nikany Galilea indray. Tsy resaka momba mihitsy ataontsika toronteny hafa mihitsy zany any aorianany. Androantsika hifantoka amin'ny Samaria, hifantoka amin'ny Sikara, hifantoka amin'ny vehivavy Samaritana. Amin'ny 5:8 tsy maintsy namaky an'i Samaria izy, tsy maintsy namaky an'i Samaria. Izy moa Samaria ny toerana misy ny Samaritana. Misy fotoana misy olona zao tena hoe tsy tokony voakasiky ny famonjen'Andriamanitra. Fa izy Jesosy tsy maintsy mamaky ao amiko. Tsy maintsy misy lalana hafa ary ny olona rehetrarehetra miodidina rehefa mandeha eo satria tsy mahazo fandray amin'ny Samaritana. Jesosy tsy ohatr'izay. Zay ny maha Jesosy an'i Jesosy. Zay ny maha Jesosy an'i Jesosy. Izy izay tsy maintsy mamaky an'i Samaria androany. Raha olona hafa io dia miodina. Ary Jesosy androany tsy hodina fa mamaky anitsy ao anatin'ny fonao ao amin'ny alalan'ity toriteny ity. Dia tonga tao tanàna anankiray an'i Samaria izy, izay atao hoe Sikara. Ny dikan'izany Sikara zany dia hoe fangalana aina, fiatoana, pause, hozy izy tsika amin'ny teny frantsay. Fiatoana kely. Dia tonga tao amin'ny tanàna teo hoe Sikara izy. Dia amin'ny mahafiatoana azy dia niato teo izy. Ary hoy tena ratra dia ny fahenona hoe
ary teo ilay fatsakany Jakoba ary satria sasatra Jesosy tamina lehany dia miperaka teo am-patsakany izy rehefa tokony tamin'ira fahenina. Dia teny amintsika hoe sasatra be nanahoany Jesosy. Jesosy ary ny tena marina, eritreretina hoe tsara hoe mamaky zany manivaka. Zany hoe lalana fohy. Rakorsia zany nalehan'i Jesosy. Zany hoe raha ohatra zany miala vao Antananarivo tsika ho any Tamatavy 365 km. Fa raha manivaka sy 365 vol d'oiseau angambany ataoko hoe any amin'ny 150 km any na raha be indrindra tsy ampy mety any amin'ny 200 raha be indrindra raha vol d'oiseau io hoe miala Antananarivo makeny Tamatavy. Fa miodikodina iny eo amandraka fotsiny efa miodikodina ohatr'izao. Ny tena marina tokony ho sasatra manahoana moa Jesosy raha hoe efa sady tsy niodidina izy fa nanivaka. Nga Jesosy kely aina. Ampianatra ke tsy ampy Jesosy na dia tongotra. Raha ny dia tongotra nataon'i Jesosy raha jerentsika ny saritany ka raha miala ny Jodia ho any Galilia mamaky eo amin'ny tanànan'ny Samaria tsy dia lavitra noho ny tany lalana nataon'i Jesosy makany amin'ny ry izy ry Lazarosy sy ny sisa zany. Ny tena marina eo ihany ny fahasasarana kely fa tsy dia tena le sasatra ny zava-dehibe teo. Fa Jesosy mihitsy noho ny fidy hijanona eo. Namaky an'io tanàna io Jesosy. Isika rehefa miainga ny maraina dia manao planina kely. Manao planina kely tsika, manao planina kely tsika amin'ny programmatsika. Androany zao avy ny zavatra ataoko, andeha ho ary andro dadatoa dia rehefa ho any andro dadatoa dia andalo kely andro dadafara. Dia andalo kely ary amin'ny mpanjaitra ihany koa dia ametraka kely ny ankizy atsa dia zao. Jesosy kely avana rehefa amin'ny alina mivavaka izy. Taka ny fotoana nangalan'ny mpianatra ihany, avy nanao alim-bavaka teny tendrompohitra izy dia amin'izy mivavaka amin'ny alina iny no mahazo ny programa n'Andriamanitra ny amin'ny ampitsony. Aleluia, araka ny tenintsika maly hoe Jesosy rehefa mandeha dia mihaona amina olona rivo. Fa ao anatin'izay olona rivo izay misy anankiray na roa teny efa rendez-vous an'i Jesosy mihitsy hoe eo amin'ity olona ity. Io toerana nangahan'i Jesosy toerana io, nangahan'i Jesosy sasatra io teo Isikara. Ohatriny hoe Jesosy niato kely haka aina kely fa tena marina misy rendez-vous ngeza be ataon'i Jesosy eo. Misy fionana ngeza be andrasan'i Jesosy eo. Ary tsy Jesosy ny mila an'ilay fitsarana, ilay fiatona, fa misy olona any mila fiatona kely amin'ny fiainany. Mila fiatona kely amin'ny fiainany. Hoy Jesosy hoe amin'ny ora fahenina zany mita atao vovonana amin'ilay migaina iny ny masoandro. Iny no mijanona an'i Jesosy teo. Ny vehivavy taloha hitantsika tsara rehefa tamin'ny andron'ny Mosesy. Rehefa tonga teo dia teo ilay vehivavy maromaro mampisotro rano ny ondriny. Tahaka izany koa tamin'ny andron'i Jakoba. Tsy misy zany vehivavy matsaka irery zany ohatran'ireny tarika solika tany Madagasikara. Andesika nasa lamba ry zareo. Na manasa lamba na mandeha matsaka rano dia miaraka maromaro ny vehivavy tamin'izany fotoana izany. Fa izao ao amin'ny 17 dia misy teny manao hoe ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano. Tsy dia fahita zany hoe vehivavy anankiray andeha hitsaka rano zany. Fa ny tena marina ity vehivavy ity dia izao manana olana izy io.
manana olana izy, manana olana amin'ny mpiara-matsaka rano izy. Inona ny olany? Tsy dia tsara relation amin'ny olona teo an-tanàna izy ity. Ny tena marina tsy hoe izy ny tsy dia tsara relation, fa somary nahirikiriky ny olona izy, dia menatra olona izy, menatra ny fiarahamonina izy no ny toerana izay misy azy. Satria izao araka ny tendrana baverikatra dia konsiderehana ohatran'ny voasokajy ho isan'ny vehivavy janga ity vehivavy ity, satria niaraka tamin'olona maro ary Jesosy ary ambony ary miteny fa mbola tsy vadiny kory ary nipetrahany. Raha miaraka amin'ny vadin'olona io ray amin'ireo vehivavy matsaka rano ihany zany mety rafivavany. Ary rehefa ratsy ianao tamin'izany tokony hotoraham-bato, fa farafratsy rehefa tsy voatora-bato ianao dia mangidy hoditra eo amin'ny olona. Tonga ny andro fangalan'ny olona rano, tsy mandeha izy. Tsy afaka hiaraka amin'ny olona, hiataka tahan'ny olona, mangidy hoditra amin'ny olona. Mety misy olona eto tonga meno eto izy androany efa mangidy hoditra eo amin'ny fiarahamonina izany olona izany. Ity vehivavy ity miandry ny olona lasa mihitsy aloha vao mandeha mba matsaka ny rano izy. Ny rano ny ranona fatsakana dia tsy misy foana akory. Ny ranona fatsakana dia mitombo maka alainany ao dia ohatra somary ritra na be dia be indray maka dia aveo vao mitombo tsikelikely indray ny rano anatin'ireny lavadrano ireny. Azo antoka fa somary nahazo ny fararano ihany, fa ny ambonambon-drano ihany ity vehivavy ity, efa avy naka teo daholo ny olona. Ozy izy rehefa varotra firipo taloha, aza misarasara na midinaka fa teo daholo ny olona ninaka. Dia teo fa nahazo daholo ny olona. Tsy nampaninona ity vehivavy ity niafy amin'izay ambonambon-drano eo, fa ny zava-dehibe taminy mila mandeha irery izy. Mila mandeha irery izy. Rehefa ao anatin'ny olona antsika dia alohantsika ary mandeha irery izay ho latsalatsain'ny olona sady izany. Ary tsy vehivavy be dia be ny alasan'i Jesosy teo amin'ny fatsakana, fa io vehivavy anankiray io. Io ny angan'i Jesosy avy any Jodia. Ary raha andeha ho any Galilea izy, tsy mbola ny programma any Galilea aloha ny tena masaka ao an-tsaina, fa andalo eo amin'ilay fiatoana izy aloha, andalo eo Sikara izy aloha. Aleluia. Za mino fa misy olona eto androany mba tiany Jesosy andalo eo Sikara ny fiainany. Mila miato kely ianao, mitotototo loatra ianao, midobodoboka loatra ny fonao, mitepitepo loatra ny anatin'ny sainao any. Tsy manam-pitsarana ianao. Hoy Jesosy avilo eto Sikara, miato kely ianao. Miato kely ianao. Misy olona tena tsy mba manam-piadanana eto, mitebiteby lava, mitaitaina lava. Ny rapitso dia efa mampitaitainanao sady ny rapitso maraina. Mahafinaritra misy ranavaviny Jorovavolombelona izay zaho izy Aleluia. Hatramin'ny nanarahako fandarana teto izy, hatramin'ny rahana teto. Ny zavatra tsapako voalohany manam-piadanana aho izy. Taloha aho izy olona mitaitaindava, mitebiteby lava, fa ny zavatra tsapako voalohany, falimbavaka voalohany hitako teto izy dia zao, misy fitsarana sady, misy fitsarana, lasa manam-piadanana matory be amin'ny alina, mifoa manam-piadanana amin'ny fo, tsy matahotra ninina amin'ny fo. Aleluia. Efa avy nandalo teo Sikara izany olona izany. Misy olona hafa eto tiany Jesosy, anaovan'i Jesosy rendez-vous androany, eto amin'ity toriteny ity, manao rendez-vous aminao Jesosy eto Sikara. Mila miato kely ianao. Mila miato kely ianao. Ampianarina anao ny fitsarana androany. Ampianarina anao ny fitoniana androany. Ndao atsakitsika. Ny ala avy any an-tokantrano ny vehivavy andeha atsaka, manana programma atsaka rano, tondra fanovozana. Tsy nanam-pona inona na inona. Ionona amin'izay ambony rano avy nalain'ny olona tao. Izay ao dia ho alaiko izy.
kely ny ao dia alaiko, be ny ao dia alaiko. Alleluia. Ary izy vavy Samaritana anankiray avatsaka rano dia hoy Jesosy taminy, meo aho ositroko, meo aho ositroko. Fa ny mpianana efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Ny tena marina nalefan'i Jesosy ireo mpianatra izao. Nalefan'i Jesosy. Raha teo mpianatra tsy afaka niresaka tamin'ny vehivavy Jesosy satria iresaka secret. Iresaka fiainana io vehivavy io. Ary tsy mba toetra n'Andriamanitra raha mampiharihary fiainana. Ary za dia anisan'ny tena manohatra an'ireny mpanompon'Andriamanitra eny ambony alitara. Dia maminany dia miresaka fiainana. Avy ianao dia ohatr'izao. Ianao dia miady amin'ny vadinao. Ianao dia ohatr'izao. Sao ny fiainanao. Tsy manam-bola mihitsy ianao tonga eto. Tsy azo atao reny. Ary tsy fomban'i Jesosy reny. Fombana, tsy haiko fomba n'iza ny manala baraka. Fa fanalam-baraka olona reny hoe eto zany a, eto ka nehoana fa mahay maminany a, dia etiko eto zany ohatra i mami. Dia ho teneniketo, mami, zao ny fiainanao. Ianao dia olona ohatr'izao. Ianao dia olona ohatr'izao. Dia mirakolaka daholo nareo hoe haiko ny fiainan'ny mami dia hainareo ihany koa. Tsy Jesosy zany a. Neny Jesosy narefa aloha ny mpianatra andeha hividy hanina. Andiny ny fasivy. Hoy raha vehivavy Samaritana taminy. Nahoana ianao Jiosy mangataka rano hosotroana nefa vehivavy Samaritana? Anaty fonteny fa ny Jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Zao zany ny zavatra nitranga. Hoy Jesosy hoe mba rano hosotroko. Jesosy amin'io a tsy mangetaeta. Jesosy efa misy loharano miboboky fiainana mandrakizay ao anatiny. Jesosy tsy mangetaeta. Fa Jesosy a fomba n'Andriamanitra ary fomba n' Jesosy zany mangataka ny kely any amin'olo. Mba meo kely ahy. Ianareo Eli eny amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany a. Mpanjaka voalohany toko fa 17. Andininy fa 10. Dia nenga izy ka nakany Zarefata amin'ny anaran'i ary nombita eo am-bavahadin'ny tanàna izy. Dia misy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo ary niantso azy rikany hoe masina anao hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba hisotroko. Ary no lasa naka vehivavy dia hozy rely masina anao hitondray mofo kely eny an-tanànao aho. Dia hoy raha vehivavy mba marina mafy ary mba manana. Mba velona koa Jehovah Andriamanitra ao. Tsy manana mofo naterahiko koa azafa-koa mba kely rano tanan'ila ao anaty barika sy dia kely foana amin'ny tavoara. Ary makatapaka azy roa zao dia hitsanamboatra reo hohanina mianaka dia ho faty zay. Dia ho ely taminy. Aza matahotra fa andeha miditra dia hanaovy arak'izay lazainao ihany. Lazainao zany. Nefa hanaovy mofo kely ihany aloha dia eto aty amiko ary rehefa entiny rehefa zany dia efa manova ho anao sy ny zanako avao. Fa izao no lazain'i Jehovah amin'ny Israely. Jehovah Andriamanitra Israely. Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diriro ao amin'ny tavoara manam-piavy ny andro adatsahan'i Jehovah orana amin'ny tany. Dia laza raha vehivavy ka manaraka ny teny ery ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankonana dia nanakohanina ela ihany. Rehefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diriro tao amin'ny tavoara araka ny teny Jehovah izay nampilazainy an'i Elia. Io koa nataon'i Jesosy tary mody nangataka zao fa mpanome kely. Mahafinaritra foana mahita an'ilay olona manao vidéo eny amin'ny réseaux sociaux reny hoe olona mpanan-karena be dia mody manao tsy manan-karena. Dia mody ohatra mandeha eny amin'ny caisse eny izy amin'ny grande surface dia tsy ampy ny volako. Dia misy olona hitesiten'ny olona zany dia mangataka amin'io mba €1 fa tena tsy ampy dia misy olona miavlambe tsy manana zany a. Dia misy olona nefa dia manome dia avy izy vao mipoitra izany manana e. Ange olona mpanan-karena be fa nono nanomezanao dia ity misy €1,000 meko anao satria no nanome €1 misy be dia be manao an'ireny a. Anisan'ny tiako be foana mieritreritra an'ireny hoe misy olona zany eo manan-karem-be fa mody manao tsy manana dia izaho toetra an'ilay olona mba meo kely mba mangataka. Ohatr'izany nataon'i Jesosy teto. Mody nangatahany Jesosy ny rano avy any amin'ilay vehivavy hoe mba meo hosotroko aho. Dia hoy izy ilay vehivavy, hitanareo ohatran'ny olona manana ireny.
Eritreritry vehivavy fa mahantra Jesosy. Eritreritry vehivavy io fa miankina aminazy ny fiainan'i Jesosy. Eritreritry vehivavy io fa na dia olona tahaka izany azy izy dia mbola misy ihany ny olona tsy manana noho izy. Dia somary niavina izy, tsy afaka ny amin'ny inonga izy tsy manan-draharaha aminahy. Hoy Jesosy. 20 Jesosy namarika anao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe meo aho ositroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy Jesosy hoe tena tsy fantatrao marina. Raha fantatrao za dia tsy izao ny zavatra nataonao. Isaia 7 ankiitsika. Isaia 7. Isaia 7:1. Amin'izao fa zaza niteraka ao antsika, zaza lahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho atsorony, ary ny anarana atao hoe mahagaga, mpanompontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina ny fiatana. Ny rehetrarehetra mihitsy izany. Fa ity vehivavy ity tsy namaky ny Isaia, ary na namaky ny Isaia izy tsy fantany hoe ohatran'izy izany zaza teraka izany. Ohatran'izy izany hoe i mahagaga, mpanompontsaina, Andriamanitra mahery, rainy ny fiadanana, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Jesosy raha mba fantatrao mantsy. Misy fotoana tsy fantatritsika izany fahasoavana antsoin'Andriamanitra izany, dia tsika mampifilafila kely. Impiry zao fa natsoin'Andriamanitra ianao? Tsika mieritreritra hoe matoa antsoin'Andriamanitra dia ilain'Andriamanitra, dia raha tsisy atsika eo tsy mety. Tsy tsapantsika izany fahasoavana hoe izy tsika izao dia natsoina. Raha no avy aty amintsika dia mba ilain'i Jesosy. Ny fotsika kely efa maloto efa tsisy nility dia mbola ampifilafilaintsika koa Jesosy mitady mba meo any fonao, anakatolory any fonao. Jesosy za tsy amme, izy ianao nome, efa mifotsika ke ratsy. Raha tsika reto misy patron chef na izay taloha, dia zao zany mba faniriny hoe ianao izy izy rehefa maty zay foana za rehefa maty tsy arevana, mena ny science ny fantako, zay tia ny science anaovana anahy. Dia misy fotoana mpiara-miasa aminay rehefa tezitra aminazy dia miteny anazy, izy ohatry somary ohatry ny afafakezay bika. Ny science ary tsy mila ny fantanao zany izy le mpiara-miasa. Olona ratsy bika kely io ianao, tsy atao eno zany rehefa tezitezitra aminay mba bedibediny eo dia science na science ary andany bika vatanao, atao iny science iny ako vatana fo kely sy any io izy vatsely. Satria lahy zany zay foana hoe meko ny science ny vatako. Ny fotsika io raha io ny avoaka ao, tsisy mila an'io, maratra, simba, maloto, vodona, fa pepo efa tsisy aminazy io fotsika io. Fa Jesosy miteny meo anany fonao, inona ny ifandraisantsika? Meo aho le avy any aminao, inona ny ifandraisantsika? Nefa le tsikary tsisy andrehana inge. Io vehivavy inge rehefa mbola tsisy mangataka rano amin'io izany. Alohan'olona tsy misotro izay inana rano avy amin'ny vehivavy io. Ranona vehivavy janga, avy amina sinina vehivavy janga, tsy ilain'ny olona izany. Fa Jesosy miteny meo any, meo hosotroko any. Fa mety amiko ny avy any aminao, mila ny avy any aminao aho. Io Jesosy raha mba fantatrao ny teny taminao, ianao mihitsy ny voatonga teo dia niteny hoe alfa omeko ianao, meo rano aho. Andiny miraky mivory hoe vavy tamin'ny tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fatsakana. Koa vaiza no azahoanao izany rano velona izany. Jesosy miteny hoe raha fantatrao ny fanomezana Andriamanitra izay miteny aminao hoe meo aho hosotroko, dia ianao no nangataka aminy ka nomeny rano velona. Misy le vavy ianao nge tsy manana fanovozana e, lalina be ny amin'ny fatsakana e. Tsy mila fanovozana, efa ho aminy loharano velona. Izy le rano, izy le loharano. Alleluia.
ianao va lehibe no Jakoba razantsika zay nanome anay ity fatsakana ity sady izy no zany na misotro amin'ny biby misotro teto. Jesosy namarika andro hoe izay rehetra misotro ity rano ity mbola angetaita indray fa na iza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaita mandrakizay fa ny rano zay omeko azy dia loharano miboboka anatiny ho fiainana mandrakizay. Io Jaona 4 aorianao Jaona 6:35 manamaka izay teny Jesosy zay manao hoe hoy Jesosy taminy zany mofinaino izay manatinaty tsy mba honoana ary izay mino tsy mba angetaeta intsony. Aonao zay 5:20 Jaona 4 ity ny mofo izay nidina avy tany an-danitra tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty any fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zay no nazavany Jesosy. Zany hoe zay mandray ny loharano avy amin'ny Jesosy zany io loharano io tsy mety ritra fa mandray indray mandeha anao dia io ihany no miboiboika ao anaty ao. Tanareo io ihany no miboiboika tsy mila tsony hoe andeha isotro rano indray aizany ray fa niditra indray mandeha. Zany no mahatonga antsika rehefa tena tafalatsaka ao anatsika ny fitiavan'Andriamanitra rehefa tena tsika tena resina tena nandray an' Jesosy tsisy zavatra fa mampangetahitantsika izany ntsony any ivelany any. Miala maina izao tontolo izao satria le rano loharano Jesosy le niraisitsika miaitsika foana izy ao anatsika miboiboika ho fiainana mandrakizay. Tsy olona voky rano ary hitady rano ao izy. Raha vao ianao no mbola mitady zavatra efa mivavaka dia mbola misy zavatra tsy mety mahafapo anao foana fa any no ahitanao fifaliana dia mbola tsy nandray an' Jesosy mbola tsy nisotro an'le rano ianao. Fa zay rehetra nanandrana nisotro an'io rano io dia miboboka ao fiainana mandrakizay na rapitsona androany na raha afaka pitsona amin'ny 2 volana na amin'ny 2 volana na amin'ny 2 taona, amin'ny 5 taona, amin'ny 15 taona miboboka ao foana ho fiainana mandrakizay. Ianao nkeo sisy raha misotro an'io rano io ny hazakazanao. Raha pitsanao ambony iverneto indray. Raha afaka pitsanao ambony iverneto indray. Ary raha tsisy tsony an'io dia tsy maintsy hitady ianao izany misy rano na tonga hatrany am-paran'ny tany any. Fa ianao raha misotro anao izy Jesosy raha misotro an'ilay rano izay omeko tsy angetaita tsony no mandrakizay. Zany ngeravana mahatonga antsika tsy mangetaheta tsony misy fotoantsika talohantsika raha ohatra zany hoe efa olona mivavaka zany dia mbola mangetaheta ohatra hoe spektakla an'izao tontolo izao mbola te handeha mafy mihitsy no matahotra hita amin'ny mpiara-mivavaka fotsiny tsy andehananao hoe hijery fampisehoana reny roka mavesatra be reny fa tsy andehananao sao dia misy mahita dia tadio mbola tsy nisotro le loharano ianao zay. Hoe tena mbola mampangetaheta mihitsy ny zavatra efa tsy sitrapon'Andriamanitra hatrio mbola tsy nandray an'le rano ianao zay fa mbola mangetaheta ary iverineo raha pisy dia iverineo raha afaka pisy dia iverineo amin'ny herinandro. Ary raha misotro an'iny ianao mbola angetaheta ihany fa raha androany ianao efa tonga eto Sikara ihany ianao efa mitsahatra kely eto ihany ianao efa manana pôzy kely eto ihany ianao. Maninona tsy hanandrana ny loharano tsika? Betsaka amin'ny olona tsy mbola nanandrana ny loharano velona io. Ary tsy fanandramana an'io mahatonga ny olona mitotototo miazakazaka. Mahatonga ny olona tsy mety manam-piadana zany raha vao nahita olona namony tena. Tsy nisotro an'le rano, tsisy olona nisotro an'le loharano velona avy amin'ny Jesosy zany ka te hamony teny izany intsony. Tsy marina izany. Hoe za mbola te hamoy fo, tsy mbola nisotro ianao. Fa raha nisotro ianao tsy mangetaheta intsony. Ora vehivavy meo an'izany rano zany tompoko meo izany rano zany mba tsy angetaheta na aketo an-tsaka intsony. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 1:20 9:20. Aboboka renirano amin'ny tendrombohitra mangadiady ary loharano amin'ny lohasa anao ny hevitra ho faria ary ny tany karakaina ho loharano miboboky. Ny olona tena mangetaheta loharano dia ny tendrombohitra mangadiady ny hevitra ary ny tany karakaina. Tena tany karakaina ity vehivavy ity. Tena karakaina ny fiainan'ity vehivavy ity. Arena no nitedavany an'izany rano tena mampaketaheta fa tsy nety ampy ny ray soa izay nentiny hatramin'izay.
mety manafaka etaeta kely any nge ravana eny am'izao tontolo zao misy zavatra fifaliana kely any nge azotsika eny ekeny zany fa tsy mitondra makaiza mbola tonga atsika hiverina io ndray hitady rapitso hitady rafakapitso Isaia 4:7 le izy teo a 9:8 riavana manoloana ny fatsakana ianao zao anatin'ny fandarany tyanao a manoloana ny fatsakana anankiray ianao eto sikary ianao zao mitsara kely ny tena ratra ny Isaia 4:7 Isaia 4:7 indro Andriamanitra no famonjena dia atoky ka tsy mba tahotra fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa famonjena izy keo amin'ny fifiko amin'ny fifaliana no atsakanareo rano eo amin'ny loha rano mpamonjena tokony ho faly ianao androany andotsika hifaly manoloana ny fitsarana tsy fitsarana fatsakantsika androany tokony amin'ny fifaliana no iandraisanao an'izany ten'Andriamanitra ndao atsaka rano fa raha matsaka amin'le rano ianao misotro le loha rano ianao androany dia ho hitanao ny fiainanao manomboka amin'ity androany ity fa tsy ho mifatika etaety zany ntsony ianao ny tena problème nge mangeta ety ianao fa tsy mety mahita an'le rano mahita fa kely gody kely fotsiny Jesosy rehefa manome fiainana be dehibe loha rano miboboky ajerenao zany hoe loha rano miboboky loha rano miboboky eritreretinareo hoe raha mandinika zany Isaia 4:7 zany nge tsika riavako hoe tsy rano kely nge zany mahita tendrombohitra mangadiady ve ianao ho feno rano miboboky amitiny efitra tany efitra tonga dia fasika be reny lasa misy loha rano lasa misy farihy tany karakainy lasa loha rano miboboky tsy rano kely zatsika hoe 4 kilometre cube zany rano alefa eo zany tsy metre cube atsony zany tsy voarefy amin'ny metre cube zany ndany makarano 10 000 metre cube dia alefa ambonin'io tany efitra any amin'ny désert any a Dubai any a Qatar sy ny any Koweït rehetrarehetra io na eny Majungar ndany ange makarano tonga dia alefa ny sitena dia asefo mandraraka rano eo amin'iny 10 000 metre cube asefo mandraraka eo amin'ny fasika be io fa vetivety iny dia tsy hita fotapotaka sisa ny hitanao fa tsisy rano fa Andriamanitra rehefa mame tonga dia izy Andriamanitra ny amin'ny tany karakaina mihitsy any amme za ozy Jesosy rehefa manome anareo fiainana za tonga ame azo fiainana dia fiainana be dehibe za tonga ame azo loharano dia loharano be dehibe tsy mety ritra ho azy sy ny tarana ny faramandeha mila loharano ny fiainanao tsy mety tsony io fiainanao io fa tena maina io reraky ianao ry havana tonga eto sikary ianao zao inona ny andrasanao manina ianao tsy mety matsaka ozy le vehivavy mba meo amin'izany rano zany a Jesosy mba tsy angetaeta itsony hoy le vehivavy hoe hoy Jesosy hoe andifainy amin'ny folo Jesosy taminy andeha ary atsy vadinao mankanisa ty raha vehivavy dia namaly taminy kare tsy manambady hoy Jesosy taminy manambady any ianao marina any lazainy hoe tsy manambady efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao itoeranao ankehitriny marina zany voalazanao zany to dia resy lahatra raha vehivavy tsy olon'olom-pony ty manoloana ty menatra izy kak'izay nomeko tamin'le rano kely taty amiko mba nitedafiny tsy nomeko efatany hatramin'ny fiainako tsisy miafina aminy hoy raha vehivavy tompoko hitako fa mpaminany ianao raha zika mavaka teto amin'ny tendrombohitra ty fainareo kosa milaza fa ny Jesosy matoky mivany hoy Jesosy tamin'ny vehivavy minoa avy ny andro ka tsy amin'ny tendrombohitra ty na ny Jerosalema aza nivavahanareo amin'ray ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatreo izay kosa mivavaka amin'izay fantatreo satria avy amin'ny Jesosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ndraiky mitady mpivavaka aminy tahaka izany Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana hatramin'izay zany misy protocole mila narahana
any amin'ny tempoly any Jerosalema vao mahita ny Jehova. Ary zay tsy manana anjara raharaha aminazy dia tsy mahita azy. Hoy Jesosy tonga ny fotoana na ny tsy manan-draharaha azy ahita raha hivavaka ambay sy ny fahamarinana. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny mangetaheta mila rano ny tolorana roa rano miboboka ho fiainana mandrakizay eto. Tsy nefa voky rano fa reny tany karakaina reny. Ny fiainantsika rehetrarehetra reto dia tany karakaina sy tendrombohitra mangadiady daholo. Fanendrasan'i Jesosy teo amin'ny sikara io sika, fatany fa reraka, fatany fa niazakazaka, samy nisy naleraka antsika daholo, nisy tamintsika reraky ny aretina, nisy tamintsika reraky ny trosa, misy tamintsika reraky ny tokantrano mikorotana, misy tamintsika reraky ny fiadi-piainana sy adi-panahy isan-karazany no tonga teto, misy tamintsika reraky ny mosavon'olona mihitsy. Fa teo amin'ny fatsakana io, nitady ianao aiza ny misy fifaliana, nitady ianao zao aiza mba misy fotoam-bavaka fa te ahery aho. Tsy fotoam-bavaka fotsiny ny hitanao teo, fa Jesosy niandry anao teo asikara mihitsy. Niandry anao teo amin'ny fatsakana, izy ny tonga aloha teo. Fantaro, mbola tsy namadika ny jery an'ity fandarana ity kory ianao, Jesosy efa teo niandry anao. Ary tia anao tonga ianao zao. Nahoana ny tsy hanandrana an'ilay loharano ndray. Andrano ka izao fa tsara Jehova. Tsy mbola nahita tsiro ny fivavahana ianao, mbola tsy nahita ny herin'Andriamanitra ianao satria ianao mbola tsy nanandrana. Mienoeny fotsiny ianao. Fa za tsy nahita olona nanandrana ka niala. Hoy Jesosy any amin'ny Jaona 4:9-10 mivakitsika teo. Zanga eo sisy mofonainy. Jaona 6:35 vakitsika. Za mofonainy izay manatina tsy mba honoana ary izay mino tsy mba hangetaheta intsony. Raha androany ianao, androany ianao. Izany hoe za Jesosy mba mila an'izany. Tena teneniko anao, fa omeny anao ny loharano velona. Omeny anao ny loharano velona. Tsy ampifilafilanao izy, ianao ny endasany teo. Ianao ny nahatonga azy nanitsy. Izay za tsy maintsy any Samaria fa tsy maintsy hitady any Erika eo amoron'ny Sikara eo. Ao Sikara. Afantatro Erika fa efa ho andeha ho avy. Andeha hatsaka rano. Erika netrehitra andeha hatsaka rano ray vera, fa mamelibelona kely ny fanahy noho Jesosy. Fiainana mandrakizay mihitsy no nomeko anao. Erika ny hitako mametra dia Erika ny teneniko. Halleloia. Izy raha teo no nitory ny tenin'Andriamanitra isorana azy ilay tenin'Andriamanitra mahafinaritra. Ry havana. Apokalipsy 7:1-20. Zao zavatra miandry anao. Indray mantsy rehefa hiditra amin'ny restaurant ny olona dia jerena aloha inona ny sakafo misy ato. Dia jerena aloha ny menu. Jerena ny soratra inona avy ny zavatra, inona ny zavatra hita ato. Jerena zavatra tsisy tiantsika dia lasitsika mivoaka na lafo be amintsika. Fa omenanao ny menu. Sokafana aminao ny karta androany. Inona ny karta ao amin'ny restaurant io. Apokalipsy 7:20 raha anandra ianao androany. Dia zao zavatra hiandry antsika. Tsy honona na hangetaheta intsony ireo, ary tsy hanina azy masoandro na izay hafanan'akory. Fa ny zanak'olona izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho any amin'ny loharanon'ny ranomaina. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra amin'ny masony. Miandry anao eto Jesosy androany. Ka hitondra anao, hitantana anao. Okizay ry havana io azakazaka io. Okizay ry havana io fitebitebena, io fitotototoana io. Misy fiainana tsara no io ao. Fa ianao tsy mety manandrana. Maninona ianao ny mangatakandro, maninona ianao ny miala tsiny foana. Hivavaka rehefa ho avy ny fotoana. Fa tsy fambatena leo any matsaka rano kely io ve ianao. Fifaliana kely ny ray andro dia mitomany indray mandritry ny herinandro. Fifaliana kely adiny 3 dia mitomany mandritry ny ray volana. Rovinanao vao leo an'izany fiainana izany. Tebiteby lava. Manambory ianao mitebiteby so hisy anafika. Tsy manambory ianao mitebiteby so ho fatin'ny anoanana. Nahoana ianao ny manaikijamina amin'izany. Miandry anao eo sikara Jesosy androany, androany, androany. Tsy tonga fotsiny eto ianao io androany. Fa rendez-vous manan-daza, rendez-vous tena manan-tantara. Eo aminao sy Jesosy ty rendez-vous androany ity. Miandry anao izy.
hitange ny fiainanao io e, hitange anao ny azakazaka tonga avy lavitra io e, miaraka amin'ny iny fanovozana kely dia iny siny kely iny e, kely nge ny sininao iny e, kely nge ny sininao iny e, tsy mahavita anareo menakavy iny. Fa raha Jesosy manome anao le loharano velona hatramin'ny taranaka fara mandimby ry amako, azo antoka inoman'i Jesosy tompo dia vonjenanao sy ny ankonanao. Iny any mbola angatanao andro tianao Jesosy. Niala avy teo ilay vehivavy ozy nareo, zahatra nitranga tamin'io tantara io mahafinaritra, amin'io jaonina toko fahefatra io. Rehefa avy ndresaka tamin'i Jesosy ilay vehivavy dia ary ambany ery 9:20 dia nandao sinindra vehivavy kanakany an-tanàna kanao tamin'ilay andeha izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angano Kristy dia nivoaka avy tao tamin'olona kanakeo amin'i Jesosy dia nandao ny sininy. Hitanao ilay siny io ny anatany rano izy nitondra an'io satria avy amin'ny alan'io hitondrany an'ilay rano kely le mety ritra najanona, nandao ny sininy, tsisy ny rara iny an'iny intsony satria efa nahazo an'ilay loharano miboboka izy. Tapitra hatreo ny fitadiavany an'io rano, loharano edivana aman'olona io, manana loharano miboboka izy, naiza naiza lehany miboboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hotahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Mino aho fa voarainao zany afatra izany ho anao izay tonga eto androany, manoloana ny fatsakana ianao androany. Zava-poana ny anatin'io fatsakana io. Fa le lehilahy anankiray nidina avy any an-danitra ho anao, manao rendez-vous aminao eo amin'ny fatsakana io ny tena izy. Ao amin'io le loharano velona tsy mety ritra mandrakizay. Apetrao ny sininao androany. Okizay ny fitadiavana zava-poana, manenjy jivotra ianao io, manenjy jivotra. Andao ekena le rendez-vous. Jesosy tonga eto ianao androany, eto Sikara, eto amin'ilay toerana tena mba ananako fitsarana kely, eto ny rendez-vous antsika Jesosy. Fantatro efa ela ianao tonga teo, niandry ahy ianao. Tsy nalainao baraka ny fiainako, rehefa nandeha ny mpianatra, tsy nalainao baraka ny fiainako Jesosy. Fa resaka antorantsika sy ianao te resaka aminao, ianao sy izy Jesosy. Tsisy idiranay, tsisy idiran'iza n'iza. Raha izay ny eo mbola mety andatsanao, mbola mety hitsaranao. Fa Jesosy eo, ianao sy izy ny eo. Tsy andatsanao ny atongavany eo. Fa ny ameanao loharano miboboka ho fiainana mandrakizay. Tianao Jesosy. Fa ilay anjaran'izany tenin'Andriamanitra zany aminao, aza misalasala, raiso le loharano velona dia sotroy, tovozy dia sotroy. Fa sitrak'Andriamanitra ny ameanao an'izany. Io narefaka amin'ny commentaire io ny kantoko akila teo andramoka izao. Na misy amintsika voakasika tamin'ny tenin'andro ty. Misy zavatra voarainao ve androany? Inona ny voarainao? Afaka mba anisan'ny solotena ve ianao androany mba hampairana rehetrarehetra izara fahatsapana. Afaka miantso nareo, afaka manao appel nareo izay izara fahatsapana rehetrarehetra. 2 na 3 raha tsy mbola misy moa dia afaka hieriravy hatransika. Efa misy nefa dia andao ampandrosoantsika ary misaotra betsaka ny lalatoditsika mizara amintsika fahatsapana ito. Fa izy moa niditra voalohany. Ao nareo ato dia afaka manao appel nareo fa izay rehetra miditra appel rappeleko daholo dona ampiditsika ary zandry tojo inona ny fahatsapana voarainao androany tojo anao ny fitenenana. Jesosy tsika rehetra mampakisitaka pasteur sy supérika tamin'ny dokotera tena nakasika sady nampombatsana nampahery tena nahafinaritra an'azy atsika tamin'ny voalohany hoe ratsy toesa hoe tsika zany ny tena izy dia hoe tady atsika Jesosy da loro ny fonao da tsika ndray mba mahafikilafila atsika ndray miavina nefa to sady maloto ratsy tena hoe tena brocatera hoe mihitsy ngamba raha afaka ilazana anazy fa Jesosy tena mitady atsika dia tena nakasika be anao hoe ndry ty fo efa maloto fiainana ratsy na dia taheta fatratra fiainana rehetrarehetra
ny bokoko sy ny tena tsara indray dia lorano bobotaka dia nahakasika aleloia nakoana zay ihany tiako jesosy aleloia. Amen. Makasitraka rahalatojo sotranao amin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hamaly fitianao. Nao ampandrosotsika indray ny anabavintsika manaraka izarantsika fahatsapana. Raha anabavintsika Aingon'ny Irina Rodriguez indray no iteny inona ny fahatsapana voarainao androany anabavy Aingo anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pastera, tahin Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka na hoe fitenenana. Ianao zao tena nakasika dia namina ny pastera ilay hoe ny teny farany iny fandehanantsika matsaka ao amin'ilay fatsakana eo. Fa zava-poana ny eo fa aokotsika anatina ilay lehilahy efa manantsika dia Jesosy dia tena tokony lohana velona. Dia tena hoe nakasika be izany satria ny tompony fiainana rehefa amin'ny fiainana be dia be ny heviniandry isika eo an'ilay fatsakana dia no manantona azy mba hananantsika izay loharankelona izay boboka ao anatintsika. Dia izay ny anapasitera nakasika dia namina dia mankasitraka na ilay fitenenana. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka mahafinaritra be daholo ny fizarana fahatsapananareo sotra betsaka ny ranabavy Rodriguez sika tao anatin'izay. Ndao mpandrosotsika indray ary ranabavintsika mahafinaritra maromaro nareo ny ao ndao mpandrosotsika dretsika indray ary ranabavintsika Mami. Aleluia. Izarantsika fahatsapana. Inona ny fahatsapana sarainy zandry Mami ary androany tao anatin'ny toriteny. Tahin Jesosy pastera dia mankasitraka ny famelobelana teny sy firavavehivavy ny tena nakasika tamin'ny tontolon'andro ny pastera ny teny hoe mbola tonga teo fanjakana ilay vehivavy efa tonga teo mialoha Jesosy efa tonga teo dia mifampiresaka arina hoe tonga teo mitakilany tiana ny resafany tamin'ilay vehivavy fa nivelany mandresany ny tiana satria Jesosy sy ilay vehivavy ny mafantatra nambariny hainy Jesosy ny probleman'ilay vehivavy isy naneno sera mahakasibe ny fahindrin'Andriamanitra mbafitraka indrindra sera mahafinaritra ny famelobelana hainy Jesosy. Aleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy mamitsika tanatin'izany fizarana mahafinaritra be izany. Ndao indray ary tsika mahaly appel anankiray efa ao ihany koa ranabavitsika Lina. Tonga dia izy nanao appel teo niona taminy teo inona ary ny fahatsapana voarainao androany ranabavy Lina anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pastera dia Jesosy tena nakaro misaotra indrindra amin'ny fitenenana pastera. Ny asany tena mahakasika azy isaoko amin'ny Jesosy hoe fikareto fosy mananjara amin'ny Jesosy naray fa dia tamin'ity andramoko izao fikaratsika raha ilay votika tamin'ny Jesosy dia isoranazy lehibe dia lehibe izany fiainana anatin'ny tamintsika hitareto izany dia voninahitra ny mahafihana amin'azy izany. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka ny ranabavy Linatsika tanatin'izay fizarana fahatsapana mahafinaritra be izay. Andao indray atsika piditra olona anankiray indray Aleluia. Mahafinaritra be fa tonga daholo nareo mizara fahatsapana dia mahafinaritra be mihitsy. Andao indray ary ometsika fitenena indray ary ranabavitsika Marijoa inona ny fahatsapana voarainao androany azonao zaraina azy. Tahin Jesosy pastera, tahin Jesosy fikarehetrarehetra makasitraka tena amin'ny fitenenana. Makasitraka nareo ny anadaoko amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena nampahebe. Ny zany nakasika anay eo amin'ilay hoe rehefa nanatona ilay vehivavy Samaritana Jesosy dia ilay vehivavy Samaritana kadinada hoe hainao nga ozy izy manandrara aminay izay hoe olona Samaritana tsy manandrara aminay nefa tia Jesosy. Dia nefa Jesosy ry avana nanatona foana ary mbola niteny Jesosy hoe zay misotro ny rano izay ombeko azy izy dia hanana fiadarana mandrakizay dia na dia hoe efa tsy manandrarara ilay vehivavy Samaritana tsy manandrara aminy Jesosy dia ohatran'izany koa tsika dia nakasika be amin'ny foko hoe Jesosy tena tsara
tena hoe misaotra ny amin'ny fahasoavany Jesosy mety namonjy mety nandray antsika na dia hoe tsy tokony hidirana akory ary amin'ny fiainantsika mahajejoisa atsika dia mankasitraka mpanakasy kely fotsy zay dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka ny ranabavy Maria izao tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manakireo pasoavana ny amaly fitianareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teo raha Tojo, Angelina Rodriguez, Mami, ranabavy Lina, ranabavy Maria izao. Andriamanitra manakireo pasoavana ny amaly fitia atsika tsirairay avy. Andriamanitra ndao mbola amaly anankiray indray tsika mbola misy appel ao aleloia. Ndao ampanzotsika indray ary Zandry Aina. Ranabavy Aina, anao indray ny fitenenana inona ary no azonao zaraina androany. Então, pastora, então fica rehetrarehetra mankasitraka amin'ny pastora dia mankasitraka naramana data midosy teny mamy be nandray ny zavatra nakasika ny androany dia ilay hoe nisy olona bebebe, nisy olona arivo teo fa ohatrany arivo fa nisy olona anankiray nefa tena hoe nananan'i Jesosy rendez-vous manokana dia voakasika be koa satria za koa mba anisany vehivavy maritsana taloha nananan'i Jesosy rendez-vous manokana ny fiainako dia nomena an'ilay rano velona amin'ny bibika dia tena hoe misaotra ny Jesosy manokana dia tahiny Jesosy dahotsika rehetra rehetra. Aleluia. Aleluia. Mankasitraka ny ranavaviana koa tamin'ny fizarana fahatsapana dia maherezatra any Andriamanitra manakireo pasoavana amaly fitiantsika rehetra rehetra. Mahafinaritra be misy fizarana fahatsapana satria na za tena mankatsirina an'ilay fizaranareo an'ilay fahatsapana dia Andriamanitra hitahana rehetrarehetra avy. Ndao isika nohira anankiray. Aleluia. Dia aoriana tirity dia hivavaka isika dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa isika rehetra rehetra ao aorianan'izay. Tahiny Tompo menofinaritra torera isika rehetra rehetra amin'ity hira anankiray ity. Amen. Metade zava-tsotsy nahavikyao tolay vehivavy nakarano kanefa nomeny Jesosy tokiao azony madio manganoano feno itobo itafutafu itisizay numenawa famireda tuyafu diriza etaretani fara tivitsireu zaimula makamame eu usava tu meditani cane faremba ti culoccia risanta ci mi viana mania coccia fenui tubu itafuta Salima katakan sana Tuhan. Inizai numenawa Jesus Reda tuliafu Inizai etaretani fara Rinamaku sembola mitadi Fiadana noti uduri Urena kaya na wiadi Razzi mandrai Anni Gesù Cristi Venui tubu Itafu Itisinizai numerawai Famire da
fiainana Jesosy. Zany tokoa nivavaka i Jesosy amin'ity androany ity hoe efa eto ihany zay Jesosy ary efa eto ihany ianao mitondra siny tsy mahazakana inininy zay Jesosy fa androany azavelanao mody maina reto mpanomponao mitondra siny izay eto dia oka ho feno loharano velona, tsy le loharanony sikara ntsony, tsy le loharano ao anatin'ny lava-drano izay nataon'ny tanan'olombelona io, fa io mora lany io Jesosy fa le loharano velona avy aminao Jesosy malala, le loharano velona avy aminao Jesosy fenoy ny sininay, fenoy ny fiainanay. Azavelanao izy tsony eto olona mpanomponao ka tsy afa-po ao aminao ka mbola andeha hitady loharano hafa indray any ivelany, fa fenoy izay Jesosy, fenoy. Amen. Fenoy Jesosy. Voninahitra ho anao, era laza saotra ho anao, matoky azy Jesosy malalo fa eto asikara zay mianakavy reto, miona eto asikara zay mianakavy, miona aminao ary efa ela ny andrasanao anay teo. Zay koa Jesosy androany tsy avelanay andalo fotsiny ty fotoana ity fa tena nandratra ny tananay zay, hitondra ny sininay teny fiainanay ao fenonao amin'izay androany. Ho tonga aminay tokoa zany hoe tsy noana mangetahita intsony zay satria nahitanao, satria niona taminao, satria manana anao. Saotra Jesosy malalo. Apahitao an'le loharano velona ny olona rehetra zay tonga eto androany. Ampazahoy an'le loharano velona izay tsirairay avy fa mangetahetanao zay Jesosy, mangetahetanao zay rehetrarehetra. Saotra Jesosy malalo. Tsy ho avy eo amin'ny fatsakano intsony zay hitady zava-pondra fa rehefa manana anao zay androandro dia hiboboka ao anatin'ilay ianao fiainana mandrakizay. Eto an-tany zay voky afaka etaeta, any an-danitra zay voky afaka etaeta. Ary mbola ianao ny tantananay ho tonga eo amin'ilay loharanony ranonaina Jesosy ho fiainana mandrakizay. Dia raha azo saotra anao azavelanao misy diso anjara zay rehetra tonga teto, na dia olona mijery eo ambadika ao azavelanao misy diso anjara Jesosy fa tena hoe taio ho anao ny voninahitra. Saotra Jesosy malalo. Dia ny tsy voalazako ianao malala ny mahasoa, azavelanao misy diso anjara zay rehetra tonga eto androany, na dia zay tsy nangatahanay aza tompo dia nao anay atateraka izany. Dia voisin-tsatana varotro amin'ny ranao Jesosy Kristy tompo zavatra tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray ny vozana vavy androany dia tsisy hohanin'ny vorona piaza ary tsisy ho tonga eny amin'ny tany marivo ambony vatolampy ary tsisy aniry araka amin'ny tsify fa samy amoa avy zato eny, avy enimpolo eny, avy telopolo eny any anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy ho fiainana mandrakizay. Misy saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena mba mpanjosikana navavatsika Elizatsiala ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo Elizatsiala anao ny fitenenana. Any tompo pastera dia tany tompo fitenenana ilay ara ivavaka ho an'ny firenena. Misaotra anao zay ry Jehovahandriamanitra raha nomenao izany tena izany Jesosy sady mampahery anao tena hoe makasika ny any anaty fotoana izany Jesosy malala. Misaotra anao zay ny amin'ireo ray aman-dreniny ara-panahy sy ravavy tonga izany teny izany fa tena hoe fampanay tokoa Jesosy fa nomenao an'ilay rano velona izay Jesosy raha nahita an'ity rotina ity Jesosy sy ireo mpanamaraka rehetrarehetra ny an'ilay rano velona anao hatrany zay Jesosy tena fiboboka atao anatinay mba tsy ngetaheta intsony zay Jesosy nahitady zavatra hafa fa tena hoe loharano velona avy aminao Jesosy miaina anay. Dia misaotra makasitraka ny amin'izany teny izany Jehovahandriamanitra. Aroka tena ho tafatoetra atao anatinay izany teninao izany Jehovahandriamanitra. Tsy handalo aminay fotsiny izany fa tena hoe ho fiainanay izany Jehovahandriamanitra fa iaina amin'ilay loharano velona avy aminao zay Jesosy. Eto izay Jesosy dia mbola mivavaka ho an'ny firenena malagasy. Mangataka aminao zay Jehovahandriamanitra dia ireo manokana firenena malagasy Jesosy. Tsy ho an'ilay vehivavy Samaritana ihany na ho anay eto amin'ny groupe izay maresy ihany Jehovahandriamanitra ilay loharano velona fa mangataka izay ny tena hoe andro
sana mandany loharano very izany ao anatin'ny firenenay. Amin'izao ankehitriny izao dia taosin'ny firenenay feno fahalotolo, feno faharatsiana Jehovahandriamanitra. Mangatak'izay Jesosy na iza manaraka izao fandarana izao, fa maheno izao toriteny izao Jesosy malala dia mangatak'izay mitoriana izany manerana ny Madagasikara Jesosy. Tena hoe mba ho fantatry ny vahoaka malagasy ao aminao ihany misy ny loharano velona Jesosy malala. Dia matoky izay Jesosy fa eo am-pianakavianao ny firenenay, ny vahoaka malagasy rehetra Jesosy dia ianao miandrafitra ny ranao sy ny loharano velona avy aminao. Dia hiala amin'ilay toerana iray Jesosy malala dia tena hoe hitsahatra mangataka an'izany loharano velona izany hoe korena sy bobika ao anatin'ny tsirairay, ao anatin'ny firenenay Jesosy, ao anatin'ny mpitondranay, ao anatin'ny ankohonana, ny fianakaviana iray manontolo, ny vahoaka malagasy iray manontolo Jesosy malala. Dia misaotra Jesosy mankasitaka anao hatrany an'izany teny mamy avy aminao izany. Dia mipetra amin'ny ampelantananao izany Jesosy. Ianao no mahalala Jesosy dia hitondranao amin'ny firenenay Jesosy fa ny angatahana eto anatinanao dia milara ny andrakofanao an'izanao misy velona ny firenenay Jesosy malala. Ilay rano velona avy any aminao Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy malala mankasitaka iray ny dera sy ny Lazara voninahitra dia ho anao rery any. Mitandatra amin'ny azy indrindra ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ny ranavavy Elizatsiatsika eto anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Misaotra indrindra dia mitombo sady mitombo fahasoavana maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Tapitra ny fandarantsika. Raha mbola songany amin'ny rano lanitra Jesosy dia eo ndretredretsika rapitso amin'ny telo orona ireo dia araka amin'ny groupe izay maharesy ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra. Ary amin'ny sivy sasany alina dia araka amin'ny tenako indray araka amin'ny ekipa manaraka indray. Misaotra n'Andriamanitra lehibetsika tsy tapaka ny fandarana voninahitra ho azy. Ny fiarahantsika eto tapitra fa ny fandarantsika fiarahantsika tsy mbola tapitra raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio anao dia afaka mihaino radio mandeha andro aman'alina na izay tena misy anao dia mandeha andro aman'alina ny radioantsika isan'andro isan'andro. akiradio.radio12345.com afahanao mihaino an'izany ozapeo zany akiradio.radio12345.com. misy totezaka ny adiny telo amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra ny fito hariva rapitra amin'ny folo maraina averinao zao fandara zao raha mbola maniry te ero ianao rapitra indray ary miona ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia. Amen. Tapandriamanitra daholo dia hiarika tontolo andro mahafinaritra be daholo antsika rapitso. Amen.